Ny lala ho aina tantara no soratan'ny natiorako efite. Zay nresahako an'lazay le sira levaly asana mazoto nareo fa averiko ihany hoe zavatra saropady zany mila risika be an'le izy nefa tena vola be de proposeko aminareo fotsiny zay de asakasakareo sira tena mora azom-bola io fa tsy kilalaon-jaza araky ny teniko teo fa rehefa sa de sa eny misaotra n'lay any aloha le valiny am'izay fa mba tiako fatarina ihany nefa pourcentage akaty amiko raha hoe mazotra anao an'le izy raha mazoto ahoana koa fa eny tsy manery Allah fa ela ihany io le pourcentage ho afa tsy loza Allah mitokiko eo fotsiny 80% de ny 20 Allah ka ahoana ka kosa le ty nareo anendry bouton fotsiny eny ambony latabatra de zay misy ny eny ankanja indray no 20% fotsiny ve sera miroborobo be angelesy io am'izao tsy ho ela de ho lasa orinasa kely mihitsy no tantan'ny lany Madagasikara na tsoatsy sy nasahako zazy tena tovy 50 raha nga de irsihako ihany le ty fa sao de mihevitra ary nareo fa 20% de hoe vola kely million any ely ty zany 30 zany tonga de 45 zany de tairo andefa tsy koaranga de ahoana hoe baviny amin'ny chut sera tsisy fantany lesy zao fa ferme la bouche gaga mantsy fa inony zany reprise zay le tsy aloha fa ho tapahako laha fa rehefa malalaka amin'ny resaka tsika roa lahy fa naninona ny tapahany fa izy zany le nresahanao teo de inona koa no narovana re zany fa inao koa fa nareo moa zany amin'ity fanaovana elaela ty de tsy mety miova mihitsy fa de ne zany manao elahana daham-baty zany reprise sy zavatra efa nifankazarana hatramin'izay reny enay zany fa ianao koa zay angamoa rehefa io masonareo mifanao an'izany fa rehefa samyzay roa lahy ihany no miresaka de inona zany nyresahanareo teo to tonga de nitapahana mantsy vo niditra ako ndry koa zany de efa tsy azoko mihitsy ka resa de la re zany serana moto saika mpivarotako an'le ry fa moto aiza sa le atsika ao moto any amin'ny bandy akama re zany fa alefa atao bonne occasion andako any Natura Radio hay ve fa zao tokoa ary brisy ho ahoanaky tsara mba mandamina ny congé anao ihany ianao andehanana any Madagasikara fa tena efa ela loatra zay tsy nijerenao ny dady zay ka tsy aleo ve any amin'ny fotoana amin'ny mahitany any de mba afaka miala volo tsara amin'izay rehefa tonga any eny tsy hoe zao de zao ange zany fa alaminy fotsiny aloha zara teo mbola misy 3 volana ny contrat ny asako aty à Londres mety aky izany ro malala fa avy taiza aloha ianao io nandeha nijery fitafiana ho alefa ho azy mianaka ny Madagasikara ala izy fa efa ela zay tsy nandefa izay efa alahelo ny dada mafy ery manko tsika tsy mba afaka nanatrika amin'ny fatiny reniko tany reny zay indray le mamofo tamandry vieta-pofoko eto fihiniko aloha malalako fa tsy zany indray ny de ampanjombo ny endrika tamiko eo mafy angely etsy zany chéri zay ny mahenjana nytony asa misy contrat tony tsy afaka mivoana amin'izay efa nifanarahany ianao mpiasa oka zany ho any amin'izay ao fa efa kely ane sisy zany efa bolan'izany de tonga sady manao tsy de salama konge ho ny dady ao ka tena mila mikarakara azy
tovitra tany naty loka ho amin'ny Dia inona ny idirako amin'izany e? Ny fifanarahana foana ary narovana fa tsy mety izany ataonareo izany a. Ka nga moa za mandatsy amin'ny efa amin'ny sera manaraka eo fotsiny ho areglekony ianareo. Dia inona tsony ny volanodinana ny sera? Nareo koa ve dia asa ilaza hoe tsy manam-bola fa aza mitsatsaka eo rangaha. Zary mbola saika haikozy hoe andefa azo kely ihany aloha fa maina be. Tsy le ty e, koratsika solahan'ny lahako. Sera tsy fantatry tansiangely ty io e. Inona no avaliko azy hoe lara aka amin'ny vola hitambaranay a? Akosy fotsiny izy hoe nitsaboana andapainina zany koa ve rangaha dia atao olana be. Fangato koa tena tsy salama be mihitsy dadan'izany. Aretina antitra e. Tsy dia arako tsara koa fa za tsy dia mody matetika eo am-bovao. Dia raha maty rery eo ity izany olona tsy amin'ny forme izany dia ahoana? Fa nga moa misy mahay ho tovata le valy a. Iny zao rabovy lasa nga azo ny tazomo. Zaka teny ihany ny fahorinana dia tsy taty azy nareo. Hainareo ihany e. Aza nova lakam fotsiny ny anjarako fa tsy reveko raha ohatran'izany le fiaraha-miasa. Eno afa le valiko tsy. Izay zany e. Tonga tampoka izay stansy hafa efa mandamindamimany aty a. Io, dia mitondra vola sy fahasalamana fa zany zao mibanga aty e. Seriny foana. Ato vera-bainina. Narovana. Marary letsy aho. Ohatray. Zany tsy nanontany fahasalamana teo fa ozy aho hoe ato ve ho ahy e. Azafady fa zany tsy mahazo resaka izany e. Dia aza dia mangoretaka be ohatriny koa rangava nareo ve tsy lehilahy? Mandany lahy mamonjy ny efitrano lany fa mandreraka be ka. Za koa nga moa hijanona ela vaka akanjo mafana fotsiny aho dia ala indray. Fa ho aiza amin'ity andro efa amin'ny firy alina. Tsy mahazo mivoaka eo izany intsony lahy. Ouais le ty e. Où habites-tu le problème? Tsy zazakely ka hadroadrony lary narovana. Tsy manadroadro fa mba gaga fotsiny amin'ity nareo mandrara tsy hamonjy ny poroako ty ka. Tsy manantso amin'izany anga. Sa tsy rainy lahy. Manana hery anovana pilapilahy be koa raha ty nareo ko tsy hakanaina. Efa sady salama mbola mitady aretina ihany. Akakanja dia lasa fa tsy. Dia teny efa tsy asiany lavidiny tsony mihitsy ve zaty e. Eno nga misy roa alina dia amin'izay mba tsapanareo hoe misy vidiny nareo a. Ataoko inona? Elahy mila mifampiany teny amiko no ilaiko ro narovana. Efa sady miaino ihany aho iny ny lasa fa faraparamy malaky e. Ka Trano fotoana rahabainina ve eto ambaravarana. Onsy nareo dia soava dodô fa mibandy aloha mbola monjy izay mbola hovinjeny. dia ohatra azo daholo ve izany ireo niteradaka mananjanaka efa tanora e. Mbola ho tsaroany lary ny anatro reny narovana. Tena marary indray izany loko izany fa aleo aloha monjy hidaboka ka. Tansia. Dada, aza mitomany fa efa tonga e. Tena marary zanako. Tsisy miraharaha mihitsy nareo menakavy. Tsisy an'izany kosa ry dada. Diso be izany fitsaranao izany. Naza koa aza ny entany ampitan-dranomasina tany tena ngoma sy te-karakaranao mafy saingy tsy afa manoatra e. Fa iza nefa ny tena marary ny dada ty e. Tsy haiko intsony e. Foana nampady sy laza tamin'ny velany ianao dia adinao tanteraka ny rainao.
Efa hoe tsy misy an'izany hafa dadakoa. Ny fakany Fabrice vadiko congé ny tena nanahirana satria tsy afaka ny hoe andalo fotsiny izahay fa tsy maintsy maka congé 3 mois farafa kely ny hijanonanay aty Adago. Aleo tonga dia ampimanina ianao dia andeha hôpitaly tsika izao hariva izao ihany ka. Bonsoir dada. Ary toa reraka be nareo izany. Marary aletsy Fabrice. Fa lasa izy narovana ny toa tsy hita mikarakara nareo eto nefa nareo tia tsy salama. Efa lehibe daholo nareo dia samy manao izay mety sy tianareo daholo. Avelanareo menakavo arafesiny io ilay angadina ranana sy finanitana. Nareo aza moa fatindrenareo tsy natrehinareo akory. Efa natakalo vola ny tsy kalakalam-pihavanana. Dada, miangavy ianao aho. Aza miteny ohatr'izany fa manindrona ny foko loatra izany. Tena farafahoriana ho ato koa ny tsy nanatrehako akory ny vatana mangatsiaka ny neny nefa tsy hitako anie izay azo natao tany tany lavitra tany. Hainao tsara fa contrat ny asako. Natura Radio. Fa hafa ny amin'ny Fabrice. Eny, rary ny any ianao raha alahelo satria tsapako ny aty rery ianao. Mba miangavy anefa izahay dada. Aleo izahay anara-po hitsabo anao hanonitra ny tsy vitanay tamin'eny. Tsy misy fifaliako mihoatra ny hoe mahita ny sombiny akeo mangivangy sy mizara faliana matetika. Tsy ny vola be ananana izy izay omeny ahy akory ny antom-pahasambarako fa izy hita amin'ny masoko roa. Mitondra antsika ho amin'ny androko sisa izany. Oakare izay efa eto izay hitsabo anao e. Tokony tsapanao ihany koa anefa na dia izany aza fa tsy maintsy ilana vola ny fitsaboana ka tsy tokony hanaovana akambo ny loharano nahitana ny vola. Ao rery malala mba soloa kely ny patalohany aloha fa haka ny akanjo ny tokony hanaovany atsy amin'ny efitrano atsy aho. Tsy maintsy ampidirina hôpitaly izao ihany izy. Makalo rakizy aina faiza kosa dia voatongonareo dia erotoroto tsy misy fakanaina akory. Raha tsy dia manino ny dada dia aleo raha maraina mihitsy vao mandeha hôpitaly tsika fa tena reraky ny volona sy ny lalana anankaty mihitsy aho izany ka. Brice sao dia Marina retsy ny teny Fabrice. Ndana aloha mitsotsotra makaina fa rahabe tsy ho hita eo ihany. azony dada antoka nefa dada fa tsy maninona. Ndeha hikarakara sakafo hariva aloha izany raha izanoko. Mba meo azy aloha ry malala ilay yaourt sy gâteau ao anatin'ilay baoritra io ah. Fa narovana izany aiza amin'izao e. Aza miresaka an'izany akory ianao fa nany fisiny azy efa mila ho adiniko amin'izao. Zara raha misy indray mandeha ao anatin'ny herinandro izy manao tsy hita-pahatra eto dia lasa mikareny tsy hita hoe maka izany indray. Mba tena tsy mety kosa izany ataondry valy izany ka. Ao fa hifampiteny kely mihitsy izay fa olona tsy amin'ny forma dia atao an'izany. Ty aloha ilay yaourt ny dada ho any. Mila fifampiresahana mihitsy izany ataony narovana izany fa tsy mety ka. Andeha hanokona sakafo aloha izany fa eo nareo mianaka. Mbola misy charbon ve ao dada? Asa retsy fa jereo ny an-dakozia ihany a. Vidiana vetivety etsy apetetsy raha laniny ao. Mastoa dada, miezah misakafo fa isan'ny manampy be anao hiatrika ny aretiny izany a. Sady efa nataoko amin'ilay laoka tena tiany dada mihitsy anie io e. Misy olona izany. Ndeana mba jereo kely aloha malala azafady a. Narovana? Ouais lady, fa tokiala tansi ary tony ela vanody an-tanindrazana ihany nareo a. Fitotoana izay ny lasa. Ary azabanana ny lalaka aloha fa leo hitrikaly fa fofon-tsakafom-bazaha mihitsy izany ato izany raha izany fofona henoko izany. Mandrosoa ela ny diko trano e. Mila miresaka kely tsika rehefa avy eo narovana.
Tsy tiako atao eo mason'ny dada mantsy ny resantsika. Hoe amadika ny eny ve? Milay rangaha rehefa mba matsiaro an'izany nareo sady sura fa vola amin'ny kilao mihitsy izao ny vingitinareo avy tany ivelany tany. Andao aloha isakafo fa rehefa avy eo zany. Izay moa aiza fa eto foana e. Iainga indray zany ny vary be menaka tsy hoatsy. Valy. Le valy marina. Toa mbola matadidy teny gasy. Na ataoko fa dia patata be amin'ny teny vahiny izao nareo avy any ivelany ianiko. Saika naramako mpandika teny mihitsy. Mpimaso attention. Fantatra avy hatrany eo an-tsaina fa mba tsy fahamaliana eto mason'ny dada. Ary dada atao mandomokona be fotsiny eo fa tsy ahita teny e. Sady izay indray ka alimendimendy be ny eo anoloana dia jerepotsiny ohatran'ny kakao eto latsaka veranga. Eto aty amangoko azy raha somary manao manavinavina rehefa izany ve dia olana be. Mipetraha lahy dia eto aty ho vilian'lahy io asiako vary aloha e. Tsy dada indray no any anian'lahy io. Be sangy matsiravina. Mody avily aloha le resaka fa soana hirana ny dada io indray ty vavamanta taonina rovany ity. Dia atao voakatara mihitsy ny hafa efa trandro aho izay ny tsy nikaly tato amin'ity trano ity mihitsy. Androany aho zany ny récupéran'izay fotoana tsy nanako tato izay. Karazan'le malay mody angery valy zany e. Aizako efa trandro be izao ve? Tsy maintsy mitady izay masory le valy e. Nareo ihany fa ny tena tsy mba matakatra sara nabakabaka eto amin'ny sidina ny ivelany ohatranareo. Ny sakafo aloha hohanina fa tsy be resaka eo koa nareo e. Mba meo rano kely ange azafady ry Tansia. Dada, ohatry ny hafahafa be anie ianao izany e. Any mba fisakafoana ny eto indray ity marina. Tsy haiko fa ohatrany tsy azo izany mihitsy ny haiko. Pakopakopay kely ange azafady indrindra. Ty aloha le rano sotrory dada. Mbakopay aloha izy ry brisa azafady a. Sao dia tokony andeha dokotera zao alina zao ihany ary tsika. Aiza kosa dia hoe izao ve? Aleo rapitsy fa za zany valaka be. Tsy misy hoe rapitsy izany na hoe valaka fa tsy maintsy miainga zao dia zao tsika. Olona efa jereo ve mahazo azy dia mbola ampiandrasana ny andro maraina ihany vao andeha hotsaboina. Tonga dia tadiava ary le akanjony ary dia ampiomano izy avy hatrany dia amelona fiara aloha e. Efa eo raha teo narovana afaka manolo ny akanjony sy ny patalohany. Narovana aloha le mihitsy kalra nga fa azelingelenina. Izay voky amin'ny mantsy maharaka ny namany. Narovana? Hanina tsy handositra koa rehefa mba ampiomano aloha dada vetivety. Avy eo ianao afaka mamango tsara eo. Na olaninao daholo ary rehetra rehefa tsy hanaraka anao any amin'ny hôpitaly ianao. Ary meo aty ary le akanjo sy kilotiny eo anaovako azy rapida fa maika haikaly radio. Ireo efa napetraka ao ambony seza akaiky ny fandrinan'ireo. Isaika kely vetivety koa aloha dia miainga rehefa avy eo. Ary eo nareo rangasy lona akanjo fa aza midaromaroma be ohatran'io fa tsy mainka hitsabo vatana ve? Tena marary aletsy rarovana. Efa haiko ane zany e, marary nareo matoa entiny eny amin'ny hôpitaly. Sao lasa miambo indray le akanjo nareo tsy. Lo andeha amin'izao andrangava fa tsy mahala ny intsony aka. Ao, mipatalina sisa. Efa tila 20 ora ny fifanarahana le tsy ry narovana. Regleo amin'izay ny afa tara loatra. Ka enina ary ny ataoko an'lahy io e. Tsy afaka andrehatra tamin'ny mena mihitsy ah. Fa vitan'izany fotsiny mola tsy izy ity. Tadidio fa ny volo zany tsy mampiava an'izany fa aoka zava-tsara amin'lahy. Fa tsy hoe ny zao da tsy mba havana ve? Tsy mandany tsy amengy alesy fa ny amin'izao aloha tena mbola maimay be ny keniny e. Efa elany na henoko an'izany fa tonga tia Madagasikara ihany aty.
Mbola tsy misy na dia singam-bola aza omenareo aho. Ka efa hitanareo tsara koa nefa sahirana amin'ny tsabo andrabainina izay zao e. Normal be zany. Zay anga. Tsy mandainga zany tansian teny amiko rehefa tsy mba manampy azy amin'ny fikarakarana ny dada mihitsy nga. Fa tsy azo inona hoe afaka andainga aminareo koa nga ny vadinareo? Tsotra fotsiny ny ketrika ny rahananao iny dia aleo mba samy higioka ny vokany. Efa mba nameny 10% kosa ny bandy fa tsy hoe niziriziry tamin'ny heviny akory e. Fa zanga fiangonana no miela-pahafolony. Aza mivadika amin'ny tokony fanomezana fa mampifamotika zany ry narovana. Tsy mora ny eny mampiditra an'ireny entan'ireny taty lalana ambanin'ny tany ny jerena nefa atao moramorainareo ery ilay ezaka be nataonay omeko herinandro nga hitadiavangany volako. Dia mampitandrina zay fa raha sanatria tsy azoko ny 3 tapitrisa ariary dia manasa tanana fa tsy afaka ny amoaka vola itsaboana ny dada tsony Aiza le tiany ahitako vola 4 tapitrisa ao anatin'ny herinandro Sika azy ty samy raikitra amin'ny fitsaboana eto. Tsy rarahako zany tsy anjarako ny mandamina fotoana ny lafa règlement de compte no andrasako zao. Dia avela ho faty zany ny rafozan-dahanareo. Fa tombony aina angamo ka afaka nala na ampitombo ny andro avelomany. Ekena fa nareo aloha ny fahefana zao fa miangavy anareo aloha ry Fabrice aleo mba hijanona ho tsiambaratelontsika ihany no zany resaka zany. Ava ezaka mafy ahitady ny anjara volanareo fa averiko ihany aleo mba hijanona eo amintsika rery aloha dia mba tsy ho tsikaritry dada sy tansiana baviko fa motika tanteraka amin'ny fihavanana eo aminay raha sanatrika fantany ny fisian'ireny ketrika tsy aradrariny sy voararalalana ataontsika ireny. Tsy adala akory ka tsy alala ny ataoko fa ny endriny ihany ny anarina ka oka mba hifanaja takampisaodasika rehefa eo mason'izy mianaka fa aza asiana soritra kely akory alalany fa hoe piray petsapetra miketrika malotsika. Raha zany ny sanatria misy dia ahita lohany dia voloko amin'izay nareo. Raha izay zany foana ny fepetra azoko ny anjarako atsaiko fa raha sanatria kosa nefa ka tsisy vidy ny fanajako ny fepetra napetraka elahy dia ho avy amin'ny lako ny lomena ranako Bonjour Zina. Fiza mo? Why? Fatao i Fabrice rotony Fatao lasa niova be? Antitra sahady fe. Aiza kosa mifanohatra amin'izany azako. Fa inona loatra hono tsy ambaratelo andafy ao ny lasa nahazo aina be zato ianao Betsaka rivotra madio izay jeren'ny maso rehetra madio avokoa ny vidim-piainana ahafahana misanda tsara ny filana ny vola raisina. Okizay aloha fa somona aminaina ka. Ary ho aiza indray zany? Andeha hiasa angamo misy azo atao afa-tsy tsaratsara ny fiainana sisa rehefa avy natsipin'ny olona sy natotany. Raha mbola naraha anitsaka ihany. Mafy loatra kosa ny filazana azy zany faizanao miasa zany? Ho aiza moa fa tsy eo amin'ny asako hatramin'izay ihany Mbola ao amin'ny farmasia ny anjara ve? Eno fa manao inona ty aloha zany ianao ty dia salama tsara koa ny vadinao any? Salama mankaleo be Ohatry? hitady andry mihitsy arana izao ny direction koa fa misy inona? leo be ary Zina. Ny tsy diana ny tanindrazana ty mba noeritreretina hoe elana volo sy ankafizana fiainana nefo zao lasa rotoroto lava mitsabo marary no atao aty. Tsy misy fotoana ho ahtsony amin'izany fa lasa navelanjorom-bala tanteraka le bandy mandreraka sia zany mihitsy retsy le manambady mbola hoe zany lalaka zorana no zao sahady fa leo ry koka izany fitiavana sy tampitampi tahaka ny fanofahiana nge zao hitadiavaka ny riva tsy ome amin'ny fahavoazako maninona
Sanatria. Ary aza mite mafa mitondra resaka ny rivotra e. Aleo averintsika ry Zinary ny fitiavana mafana be fa iny reny tena le olona sady tsy mamokatra ny mbola tsy hanana fotoana ho ahy mihitsy. Aza mirediredy ry Fabrisy. Tsy kilalao ange zany e. Fa ho lalofintsika eo hoe s'il te plaît mba aleo hianoka fitiavana tsy misy raorao miaraka amin'ny aloha. Aloha zany hoe mandra-pahafotsiny zany fa rehefa sitran'izay tsaboana dia takana toy ny mahazatra indray Zina. Azafady inona raha ny tianao ataoko e? Ny tiako ataonao raha tena mbola tia ataka ny fitiavako anao izay mbola tsy miova ianao dia isarao mivadinao dia mba zandray entina misidina makany ivelany niaraka hianoka fahasambarana aminao e. Riska be kosa le conditionnao e. Maninona? Nefa aleo fa hiezaka na dia tsy mora ary zany. Fa zao any aminao any matory androany dia ahoana mivadinao? Miandradrabainy any amin'ny hôpitaly reny dia tsy misy mampanahy. Eny ariko fa zay ho any condition-ako tandre miso mbola mitetika ny anapoaka avaratry indroaniko fa dia ho avy mivodsokatra matevina ny ohatra an'izany. Aretsika aminao koa ny anjelijejoko raha sanatria misy zany. Okea afa ezaka fa ndriko zany. Zay ary zay fa rahariva zany dia tsy miova ny adresiko e. Oay andefa efa tara be variana ny resaka taminao teto fotsiny. Dia tsy misy mamikely kosa ve? Ao re zay fa mandra-piona vetivety. Mahazo tondry Tata fa tena marary ianao ty. Eo mitata mba ekeo ilay fandidiana atao anao fa miankina betsaka amin'ny fahasotoana sy ny risim-poanananao anenao afaka andidiana anao e. Ho aiza indray izay zanako raha sanatria ka misy mahazo anao eto. Ila mampitomany ianao amin'izany zanako. Tsy efa betsaka ny zava-bitako taminareo taranako. Nanam-pianareo sy nitondra nareo mpanana fanao tena olona fa tsaritsary mpanataka ny asasany tsy tia anarina. Tata inona raha ny tokony ataoko mba hasalamanao e. Ekeko fa efa be mivitanao saingy mbola tsy afa-po zahay tata. Mbola tena mila nianatra mba tsy hiboriako zahay. Ny tokony ataonao sa ny tokony ataonareo e. Aizina rovana amin'izao. Tsy haiko rery tata tiako efa olo-dehibe izy ka sarotra ny anetsy ny fisainana izay efa zary manaika ankila-paony tsy fahasalamanao. Efa fantatro fa manan-tsafa fotsiny fa raha sanatria nge ka misy tsy maheo atsony dia mba atao izay fomba iovan'ny zandrinao lahy iny. Tata ho aza miteny izany dia mba ataovy ambony koa ny moral fa mila matanjatsaina ny ianao miatrika azao tsy fahasalamanao izao e. Efa tandra vadiko eto tramiko teretantika na dia matanjaka toy ny ahoana aza ny saiko anaka dia toa mangoroara ny anaty fanahiko any. Asa hoe roviana ny tanam-pandahatra vao hanindry mibokotra ho fetran'ny androko fa matsiaro ory loatra aho. Aza miteny izany ho tata tahin'Andriamanitra ianao Rehefa mivavaka mafintsika mba homeny fahasalamana an'izao ianao dia hiara-paly aminay taranaka. Hiara-paly? Ino ny fiainantsika amin'izao no tokony hanome fifalena? Ny fananana zanaka mankatosy mampiditra po-fanabeazana noho ny fosana nomena azy. Dia ho izany ve anefa? Fa ahoana kosa tata? Indrisy fa naniny anankiray ry tany sy aho nangidy hitsofina izy ka
Tsy ny haino akory izay fanabeazana nomena azy. Aza mitomany ohatran'io moa dady e. Sao lasa tsy tanako koa ny ranomasoko. Aza dia takonanao amin'ny ray mamarara kosa ny saonjy ray loasary dada. Mbola misy mamy afaka hitondra soanao amin'izy ireo. Saky tsy mitomany malahelo e. Mitomany faly fa mbola misy anao tany sy azanako afaka namaly babena. Inona moa no mpavitako taminao ry dada? Tsy tambo izay nanaka. Inona moa valy babena ka tsahanay aminareo zanaka fa tsy fahendrena ny fitiavana na iray aman-dreny. Nakaiza izao ny lehilahy matanjaka amin'izao tsy fahasalamako izao. Ianao nefa ary tany sy azanako tiako tsy mahandry ero amin'alina miarakory amiko amin'ny aretika ety amin'ny hopitaly ety. Inona koatr'izany indray ny andrasako aminao? Ampy amin'ny fikarakarana ataonao amin'ny fo an'ity dadanao amin'ny andro kely sisa iainany anaka. Aok'izay ry dada. Mila matory aloha ianao. Izany a? Raha izay mate volana anao ry zanako lalaiko dia aleo fa angina ary ezaka ka torimaso a. Faly ianao. Tena tory tokoa izy. Lalina loatra ny fitiavanao anay zanako ry dada malalako. Saingy ny hafa saina moa manao izany ho tsy fitiavana foana. Etsorako ovako lamba ianao mba azo torimaso mamy ary ivavahako mba hitondra fahasalamana ho anao izany ry dadako tsy voky indrindra. Tansia, fa manao iny eto ivelany eto ianao? Fa tsy zavy ny tokony anontany hoe nanao ina tany ivelany tany lahy? Mba hain'ny lahy moa fa miady amin'ny fahafatesana ny ray ny lahy amin'izao. Dia mandreritreritra ery zato narovana manohy ny fiainam-pilibana mahazatra azy ihany ho any. Ahoana moa ny tsy alalako fa marary mafy izy e. Fa tsy ny fijanonako eto akory ny ahasitrana azy. Raha izany ny fanafody dia ho nasiako lakôly mihitsy iraiketanay mianaka ka tsy ahafahanay misaraka intsony. Ato apokana izy fa sao lazaindry fa olona vato ary aty e. Saingy mbola misy zavatra manahira-tsaina koa amin'izao. Aina ny ety resaka tirina rovany. Tsy kivarivarin-jaza akory ka afaka lemena sy karakaraina rehefa ilaina dia avy eo atsipy sy dakana rehefa leo avy eo. Ha? Aina ny ety io ahy e. Aina tsy hananam-piry. Ka samy hitorevaka be eto fotsiny ary ve zany fa tsy mba hisikaroka na dia vola hitsaboana azy azy e. Sa vita amin'ny maso mifanatrika fotsiny ny fitsaboana amin'izao fiainana efa diso fantatrao izao. Dia omeo volany ary. Izany izao mampody ny saiko eto ivelany eto. Tsy maintsy mirosa amin'ny fandidiana farak'izay malaky indrindra dada ary tsy tokony hangataka andro be intsony tsika. Misy traitement mialohan'izany anefa. Izay mila volatra amin'ny 2,5 millions be izao. Ny teto ampelantanako efa fongotra tsy misy intsony. Fabrice tsy tazana mihitsy hoe aiza misy azy amin'izao nefa any amin'ny carte bancaire-nay tokony hakana vola. Za tsy afaka miala eto akory haka an'le kata fa garda andro manalina. Okizay fa makarary andobo erangas. Blabla tsisy farany. Iny 250 000 aloha zao misy aty dia jereo izay azony ihany. Mahazo azony tokoa iny saingy tsy afaka miala eto ahy. Tsy misy ato amin'ny farmasia ato koa reto fanafody telo reto fa tsy maintsy jerena any farmasia ivelany. Mandeha any ianao mividy an'ireto angana dia mba jereo any an-trano any Fabrice dia ampio any aminy any reto voly reto hividianana andreo fanafody ireo. Miantso azy fa tsy mandray appel mihitsy izy. Lety. Fa tsy maintsy za kosa ve nijery an'ireto hoe Andrasa aloha ary ikaroka olona misy saina kokoa isolo lahy rehefa tsy mazoto hoe lahy. Sary aza be tain-bava fa makarary sofina ary Tansia. Mbola ny sofina azy izany no marary fa ampidiro ao po izany teniko izany dia mba sainy tsara. Aiza le taratasy teo ranga ny taratasy le fanafody teo fa leo sermona lava reny mibandy e. Dia aingana aneo ahy ialary na rovany. Ilozy manita dohany ray. Vao ray mon capitaine.
Allô Zina? Fa misy inona malala? Misy an'le valilahako iny ny rahako hividy fanafody ao aminao ao. Dia mba raisiko kely eo fa zao tsy maintsy vitanao ty condition ty raha tena tianao marina. Fa hoe ahoana? Ataovy izay ampifandeso ny fanafody vidin'le Carla iny, ary ataovy amin'le faran'izay mamono haingany ireny mihitsy. Malala, risika be angeza ny zavatra lazainao izany. Saripady ange ty asanay ty e. Tsy mahatena amin'izany kosa. Hitadiaviko ary malala dia mba ampiasao ny saina fa vitanao izany ataovy izay tsy hampisy tasy atratrarana anao dia point c'est tout. Finona nefa nitanjona amin'izany e. Mila n'le dala midoboka any am-ponjany efa mitady anondrany e. Fa misy inona? Ariary izany fa ny anjaranao tanterahany e. Tena ny tapaha-marina. Inona ary no tia mifampirisy atongavana? Afaka. Andray kosa ry dadako. Kosa tsy marina izao e. Tsy mino ary dada. Tsy maty izany ianao, dada. Dada moa e. Azilozanao afa ory loatra fanahako dada. Dada. Za nge tsy mitomany malahelo e. Fa mitomany faly fa mbola misy anao tansiazana radio afaka mamaly babena. Dada tena mbola mila anao aneo asa e. Miverena moa fa ory loatra ty vavitokanao dada. Raha izay mba dia volananao ry zanako lalaiko dia aleo fa angina ry ezaka ka torimaso faly anao. Dada tiako fa ho tomboka se iraikitra tsy ho voafafa tao anaty reny anatra maro nomenao ary mandriam-piadanana dada malalako dokotera aleo mba ny tanako no anirina ny maso ny azafady raha mba azo atao. Tsy maro izany ry Tansia. Savy dia vita savy andraiko natetsy olam-boto tahaka ninona azy. Tsy te halala an'izany ary narovana. Ataovy milaza amiko ireo dokotera nanamarina fa fanafody tsy izy ny vidinao fa tsy nahafeny asana izy ireo nanao ny fizahana ny dada. Tansia, tsy maro izany fa taratasy nomena aniny. Nomeko an'ilay matamakely mpamoaka fanafody tao amin'ny farmasia. Tsy haiko aloha ry narovana. Miala tsiny fa efa mampandreny mpitandro ny filaminana ireo dokotera nandray an-tanana ny dada. Tsy maintsy miaro ny tenany koa izy satria hifototra any aminy izany raha tsy maheno izy. Dada, tsy nanapozina anao izany ao marina. Aiza kosa ny tena ho zazanaka ao lahy kosa ve lainga sy endrikendrika daholo izany ry dada. Tahaka ny tsy nandrenesany lany taraina ny fony izy narary ny narovana. Tahaka izany koa ny tsy harenesany tsony ny fanadiovan-tena ny lahy. Efa tampina tanteraka ny sofiny ka tsy hareny toloko ny lahy tsony. Ka tsy zakako ny fieritreretana remenakavy fa na misavy ray ahy e. Ataonao fa tsy mankarary foko mono na raombava tao ny fianakavian'ireo. Ny tokony hankarary fo an'ny lahy zao dia ny tsy nandraisana an'ireo fanabeazana nomeny dada. Izany hitomaniana sy hidradradradrana fa aza ny vatana efa ngoliky ny folaky ny ditranareo. Eny,
izany saingy raha mba saininareo kely akory izao ny olako dia mety ametsy ny akory nareo. Zakany lama to entiny lasa mirery ka tsy ahaliana akory. Mandeha midina manampy mpizara kafe dia raiso ny adidy farany ho any dada. Eny ary aminah tsy halinanao aza dia hoy aho hoe jereo akaiko koa momba ny vadina. Narovana? Fa misy inona? Efa nikopa-kelatra ny amin'ny tany malemy azo anorenam-pangady ny vady mariazinao Hortensia. Izay fa lasa nampy mpizara kafe aho. Andriamanitra, dia tena ho izany tokoa hoe izany ny antony andehanany matetika sy tsy hodino indraindray ireny. Azo raisina sady mitombina ihany. Mission accomplie malala. Vitanao ny ady sady tontosanao hatramin'ny farany. Dia miandro ny valindalo avy aminao zany sisako. Ary sady efa so ihany ny sakafo fa aza jerem-potsiny ohatran'io re. Eny a, ikaly tokoa moa zany koa. Mino afa tsy ho ela ny mpandoto rano sy ny mpanontsana dia hihinana kakazo tsy vidiana. Tsy azoko. Ay tokoa moa zany izy io. Ay dia ny andetika hatrany amin'ny farany mihitsy ny tanjolary ilay sodatsy mba avanty. Fa iza motiry malala? Ohatran'ny tsy vaovao amiko ny endriny a. Ay dia efa hoe malala. Tsy nionina tamin'ny famotehana sy fanasiketana zany raha Fabrice Fangoloka fa vitany hatramin'ny namadika ny tokony menany anabavy kokoa. Kanefa dia vady mariazy zao. Finda koa ny atao laty e. Dia zoleletsy fa dila loatra ny fotoana efa nomeko an'lahy nomezana ny anjarako ka manino? Toa ny tapahana tampika e. Inona koa ary ty isaky ny lasaiko. Mitady ho fingany tadina velatro andavo an'le dalandray azany marina. Tsy diso ny fitadiako sady tsy mbola voan'ny Alzheimer fa ty mihitsy ilay sipa-mivarotra fanafody tao amin'ny farmasiany anjara. Eny tokoa. Hitako mihitsy hoe olona tsy vaovao amiko ianao. Efa nanao ahoana ny salama ny fidianana fanafody? Efa salama? Ie. Efa salama tsara izy sady tsy are firitsony mandrakizay. Ay efa mifaoro ny bain'ny lisany. Ie. Bainay tsika ambananay amin'ny mpamadika oatra lahy. Izay ty lalazaina rangalazaina fa mampalay komana no mijery alina amin'ity akanjo mainty be misaona sy ty volombava be alina ty e. Mazava ho azy fa loko mainty ho an'ny dady io. Io ny olatra navelan'ny tendrim-po tsy mba namana nataony tsy misy fanahy. Fa hoany? Fa misaona ahoana koa? Tsy tokony efa fantatra talohany nanoloranao fanafody avy zany e. Tsy efa tsinjonao sy voisanao hatramin'ny dia tongotry ny ody aza ka namina finanao fa efa lavo zay le olona mena ny fanafody. Azafady kely a. Ny taratasy nomenao a dia iny ihany nakako ny fanafody tao amin'ny fitoerany ary dia natolotra anao avy hatrany. Tsy azoko ilay tianao ambara. Satria efa araka ao ilay lalao nandeha. Voapandry adrisy ianao ka nanao tao foana ary ny hevitra ny hafa ivelan'ny fankentrona sy dodo daholo. Fa polisy angala izao tahanao ty lory malala. Fa nadahanao nga no izao tany. Mandehana le tsy miala tany dia makasaina fa tsy ela tsony dia hita akanjo maro ambony ambanila andravaka ny tanan'lahy amin'ny rojo via. Afaka mifoky tamin'ny nanakam-poalina ny anjarako tamin'ny atsembohako. Eny e, dia akasaina tokoa fa zao satria ny fingan'ny lahy dia ny taraboka dia tsy maintsy hosotomiko kokoa lahy ka hiara iso-potaka amiko hatramin'ny farany. Teny dia lany aza dia malahelo amin'ny laza aminao ry valilahako fa efa isidina ho an'ny Londres raha ny fotoana tsy ampozy lahy akory ty olona hosotomin'ny lahy ty Sérieux ve izany malala? Oay, faly be Ka na tsy ho azoko aty aza ty lahy dia hanenjika lahatra any amin'ny tany misy alahany ny vidiny ndraiky Non. Tsy bikan'olona anday ranozina akory izay zao rahalahy.
Fiana ny zava-misy malala Ny anandro mihitsy no mandory dia bereo tsy mahazaka Eno maina tokoa ny andro be ny tsy mahazaka. Meko lalana madinidinika nareo fa raha mbola boribory mivaingana koa ny planeta tany dia samy velomaina fa mbola ho tafahoantsika Ny analetsy ny fanomanam-panasy ny fahavonona-tsaina izatra hinana gagazo tsy vidiana esana saina. Tsy izaha mihitsy no kafarailahy eto. Ho voan'ny krampy eo foana ny vavalala fa zaho io rehefa tafiala eto dia tsy ahatadidy tsony hoe inona ny resantsika farany. Ho hitantsika eo Ny aly tsy ho vitako fa ny lahy kosa raha mbola misy asany koa ny andraikolona lovin'lahy dia tsy havankolona lahy. Mazava amin'lahy zany. Eny tompoko lahy rehefa afa-po manozona sy mikafara dia zory ny lalana zandrina ka. Dia mahaiza mionina tokoa fa izay ny lahatra sy anjary Efa arako fahazatoizana akory ry Fabrice leo vehivavy tsy mamokatra sy be problème. Dia zory ny lalanao Andriamatoa fa aza kotabaina ny lohako mbola votona alahelo amin'ny fahalasana ny raika. Natura Radio. Mialatsiny Tsisy ka. Mialatsiny fa lasa tsy ahitako fihedanana ny niaraka taminao taty Madagasikara. Naleoko lavitra indray aza nijanona tany Londres dia tsy nisy savorovoro. Fa iza moa no misavorovoro? Izay indray dia kalma sady milamina be ka. Anao tsy ho jamba. Efa haiko milamina anaty alahelo. Ary le mpamosavy lahy iny izay nanahoana? Efa nizaka ny vokatry ny nataony. Afaka 2 andro niakatra parke izy. Dia mba hovay koa le terma hoe mpamosavy fa azo eritreretina koa hoe nisy nanesika ody ratsy izy ho lerany mba hahatonga azy ho lasa mpamosavy. Tsy mitombona. Tsy voatery izay tratra farany foana koa anefa ny ratsy fa mety mbola ho voapongatra koa ny andro ny foto-kazony an'ireny Ho hita ao anaty kirihitra ve? Tsy mampino insolite. Fa mbola hody ny finoanao amin'ny segondra mitsaika hanamarika ny vesatry ny fikarohan'ny foto-kazo ka nahitana azy tany amin'ny miafina indrindra. Toa mihaino ny tantaran'ny rapeto tsy ho tanteraka sy tsy hisy izany eto mihaino anao eto. Ely zany fa hanome anao an'ity karta iray ity fotsiny mba tsy ho tsiniko hoe nisaraka tsika nefa tsy nanome fananana ho anao akory Mbola misy 50 millions anatin'iny azonao ivelomana tsara. Fa za anga moa tsy tafarina aminao raha tsy misy ny 50 millions. Vehivavy manana ny azon-damosiny izao vehivavy izao Andriamatoa ka tsy voasarinao amin'izay vola akory ny mokondohany. Raha ny tena marina zange tokony hisasaka ny fananana rehetra fa tsy voatery ka. Raha fananana azo tamin'ny rariny sy hitsiny dia azo sainina ihany hoe niady varotra tansia. Sady ny fitsaboana ny raiky koa ny elako ny 50 millions anao fa tsy ny fiainako akory. Vitako foana ny apitsiko ka tsy hitandravako amin'izay volan-dehilahy eo mihitsy akory. Fa vehivavy inona ary ty? Tsy fantatrao? Vehivavy mahery afaka misikina ho azy manokana fa tsy mivarotra fanahy amin'izay resa-bola. Vehivavy manana ny fahaizany ny noratoviny ka tsy matahotra ny lanjam-piainana miakatra na dia kely akory aza satria fantatro ny ahalehibiazany fanabeazana ny meniny ray aman-dreny koa. Dia tsy ho raisinao zany ty? Izao aloha ny tsy ho raisiko. Fa mety ho entin'ny rivotra madio ho azy eto amiko ny 50 millions amin'ny fotoana tsy eritreretinao. Za io anie ka sarotra indray no ahitanao andray akoatran'izao fionan'izao Tadidio tsara ny teniko ry Lena madika amin'ny voadiny fanolorana fa tsy ho ela akory ianao dia hifanatry maso amiko indray Ary amin'izany dia maso hipitrapitra amiko no tazako fa tsy le maso feno fanantenana be anao ty hoe efa nandresy ianao. Iodina hipotra avy any andrefana indray nga no masoandronareo. Ao hitantsika eo izany. Anofy ianao raha avako fa iny rankitana anao iverinao isaina. Ary izay fa aleo kipa-kelatra ny avanao rehefa malaika ampiny ianao fa manao lando mohaka loatra. Lasa fa Zoro ny lalana fa efa miandry ianao koa izay ny akano kelinao tsy ho nenana ely. Mahaiza manararoatra fa andrao tonga nenina rapitso
Tsy ahoaka akory izay ka faranareo mianakavy e. Dia mampamangany amin'ilay mpamosavy lahy iny e. Mahereza hono hoe homana gagazo tsy vidiana. Yo, voaray tompoko. Aie, tena faly be kiza malala fa andeha hisidina nabakabaka ihany fa ela ny ela. Aleo aloha tsongo kely mihitsy ny tenako fa somany nofy faly be Zao akipiso ny toerana tsy najain'ny sasany a. Tsy, efa saly mpanaja toerana leto zao ny hoe toatratrano lahy dia aza asiana resaka tsony ny kandida efa tsy mambahoaka antsony. Eny akiry mambahoaka. Zay ahay. Andao amin'izay fa efa mandeha ny toromarika any amin'ny ambaratonga arahana hidiranao anaty fiaramanidina. Efa nangatsy tsika. Andao ary fa efa maika aka selfie miaraka amin'ny lahy anaty avion kosa fa mba ataoko story amin'ny compte FB hoe. Efa maika izesta. Nahoana kosa moa? Azafady indrindra tompoko. Iangaviana ireto olona manaraka ireto mba hiverina ety amin'ny accueil fa misy raharaha ilana azy maika. Ery Davidson Fabrice sy Riantso Karen Zina. Wai, tena nianarantsika nge zany ry Zina e. Eno fa misy inona indray ary? Mba sanatria nisy nanisy zanatsokatra kosa ny anatin'ny valizin'ny lahany piso nefa efa tao anaty fiaramanidina ve vao asaina miverina indray. Teo am-pisavana entana izany dia efa tokony ho hita raha misy izany. Tsy lojika kosa izany e. Ary andao aloha hiverina anatony any akahaingana izany fa manao dodori be izany fampandrenesana izany ka. Andao malaky ary e. Ataoko ity fehefany à Londres zao lisan'ny reto amin'izao fotoana izao. Efa nakasary an-tsaina vola tantely maminy rahanareo ny goka taty. Finina mihitsy tsy tia laty hohaniny e. Kakazo tsy vidiana altia. Reny ny atahoran'ny vavoniko. Ho hita alina tsara izany fa nanahotsy alina tany aza amin'ny bandy. Tsy misy mpanambola migadra fahatany izany ity e. Mazava amin'lahy izany e. Dia tsy hitako koa izao hoe inona no hidirako amin'ny raharaha tokantranonareo. Manelingelina fahasambarana tso. Aza maika madama kely Fabrice vadiko taloha fa ho fantatrao foana izany a. Na zany aza aleo ampahafantariko izao tapaka lalandra eo am-peo amin'ny savizana izany ka andeha hamonjy tontolo misy ny raina eo koa. Ka zaho ary vao marina tamin'ny fanadihadiana izay natao niaraka tamin'ny tompon'ny farmasia ny anjara fa nisy ranom-panafody very tao amin'ny toalety izay eo amin'ny farmasia ihany ary vao marina tamin'ny fitiliana natao fa ny tena fanafody tokony ho tena tao anatin'ny tavoahangy no narianao ary ny soloana ho fanafody hafa izany izay tena poizina ho an'ny fahasalaman'ny raina mianadahy mihitsy ka nahafaty aingana azy. Ny dokotera moa tsy nanam-pohinana fa avy dia niteny eo omeo ny infirmiera omeny ilay fanafody. Tsy natao aorian'izay dia lasa ilay raiko izay mbola saika ny alana nenina. Dia mandry amin'izany zava-dozana namoehatra izany ny veny sainao ry ilay kialam-pangalam-batin'olona ity ary dia saika hitiritirina hisidina ery ianao hianoka fiadanana tany ivelany. Kanefa dia hain'olona izao ny lalofinao. Nareo roa moa izany ny marina kokoa e. Satria haiko tsara rehefa nilasainy narovana ny marina rehetra ny rahanareo tetika avy aminao izany ry Fabrice izay tompo-kevitra ary naniraka tamin'ny fanoloana amin'ny fanafody. Désolé koa lesy ry akama fa nitanterahako ilay teny dehilahy hoe hiara iosany tsika amin'ny tramma. Nolazaiko apahy be maso ary narahako porofo tokoa ny fampidiran'ny lahatsokosoko héroïne teto Madagasikara sy ny varotako an'izany. Ny haikonyeloko avitako ary ny sazan'izany ny alako any am-ponja. Milamina ny saiko ary afaka tanatiny aho hoe izany lalaony any dadaka nahafaty azy. Dia ahoana kizana ry malala?
tia ahoana kisa izany malala mahatsiravina dia ahoana amin'ny ahoana moa fa dia matateza mizaka ny sandany ny aina ny lalaovinareo no ny resaka tsy nisy nidirany akory ny hevitra mantsy izao andre matoa Fabrice fa iletiky narovana dia tsy hipotra tsony ny marina mandrakizay doria menina dadanareo ka tena enjana be vola sy arena saingy tena manaika fa masina taminareo loatra ny aina latsaka ka nampisikina nareo ny jeriny marina non dia ahoana kosa izany lesy ny volantsika ho an'ny Londres tena mba ataovy izay mety fa maso mahita vola angeny andreo tompon'andraikitra ireo dia efa miravina oatra ny tany ketsany tamaina io e dia efa manam-poza ary mpilalao aina fa hiara isidina amin'ny kasambanana ny amponjany tsy efanareo tsy isanganareo ny lalàna ary za koa anara-maso akaiky ny momba ny tiraraha ty ka tsy hamelan'ny marina izany aoka tsy eo adininareo fa ny raiky ny sibla tamin'izao adalanareo izao tena tsy misy hevitra tsy nitirizina resitsika andray kosa lesy tsy niady akory ve lesy dia gadra kosa vetsika izany e mazava ho azy ary noko fa vesatra mihoatra lavitra ny sazoko ny ianareo satria mbola voapanga tamin'ny von'olona kolaka koa sy iray amin'izay lesy ary Fabrice mazoto fa vony amin'ny kakazo tsy vidiana saza manenjy dresy tsy olona tsy fa mahatsiravina tsy manenjy dresy fa mampatsiahy ny fahavatsyambina nataonareo afotsiny ka mba ataovy moa kiry vadin'ny Fabrice izay azo ifanamboarana azakadraina fa tsy topo-kevitra tamin'izao ao fa averiko andrimadiodio Fabrice fa esoreo anatin'izao rarazo ao aky koa raha tsy boky avy nindramina izy tiako hoe averiko madiodio eny e misy tokoa ny azoko atao inona ki ny andetika anareo any amin'ny sazy lalina indrindra ho vidin'ny ainy dadany lalaovinareo Eletsy fa everiny lahy isany izy amangeny lamo ela ny fianakaviana ray manontolo aza indrindra fa ny havan'ny dada mankahalala latanteraka amin'izao manahoana aloha ela salama tsara salama vatana fa kikisany atsaina tamin'ny lasana nandeha rybavy raha mba tsy fetsy aho zao fa nomeko ara-dalàna ny anjara vola amin'ny Fabrice tamin'ny kopaka ny sasahanay dia mety mbola tsy maty dada ohatr'izay ndrisy fatara loatra oka izay momba ny dada ry narovana avelao izy andrem-piadanana fa aza foazana tsony momba azy ka manenjika ny eritreritra mikika andro manarina ny todiny reny anatry dada tsy nisy ny rarahiko reny oka izay letsy hoy dada raha nanafatra hoe raha sanatrengy ka misy tsy mahito atsony dia mba ataovy izay fomba hivaniany zandrinao lahy iny mbola tsy tarela fa afaka manarina ny ampitsony lary narovana tena olo-kendraky ny dadantsika iny saingy efa nitsana ho vovoka ny nofony voatsapako izany fa endreny izany izany tena fototra ny lalaony ainarybavy ny andrasako ny lahy amin'izao dia fiovana sy heritsaina ary heripo entina manarina ny ho avy ao fa omeko izany raha sezany foana ny takianao amin'ny Hortensia ho lehilahy manam-panahy fa tsy hijano eo amin'ny toerany sarotsaron'olona tsony ny vatana hita hoe olona fa ny fo saina ny fanahy tandalerina sy fenotrika namodoza izay ela vao tena narovana amin'ilay andrasany dada fa le izao any ankoatrany raha narehefa ny ovela zanany ary ano amin'izay aloha ty sakafo netiko ty fa noho ny elahy misaotra kia raha ho tafavoaka ty elahy izany dia maniry mba olom-baovao no tazako eny anivon'ny fiarahamonina
tsorotiba ny dada se hitondra izay tsy efa no antom-posika raha tahinika velon'aina sy tafavoaka soamantsara ty aho. Teny-dehilahy aho zany, dia ilay tena teny-dehilahy tsy miova tsy ho mandrakizay. Ataoko hitandreo namandratsiko amin'izay fa nitary ratsy marina ny tsy azo ovaina fa nitoetra ratsy azo elana. Lozina ary tia nitrangandray mandeha ty le aza. Hitany razana izatay izany hoe niditra ponjy izany. Maty aferabeako mampiditra million par mois. Niezaka nandetika ny vavolombelona izay nivady-pitokisana tamiko, kanjo ny fiteran'ny rambony rehefa namono biby tsy nahafaty. Azo ny fahasambarana saika ihanoana isiana toy ny zavona voadanikandro ka tsy tazana vetivety teo. Sanamba nanahoany izay ihany fa zaho ty tena kivy tanteraka. Tena marina raha ho vitako izany taona maro hiboka ty izany. Ty marina angamba le valiny aina ny lalovina araka ny tenin'ny tonsa. Aza tsy fantatra tsony e. Ny ozona veny nandaitra sa ny kafarany nahery fa dia lasa nenina mivaivay ho aty ny fitiavatena keliko sy ny fijerevako ny tombontsoako manokana. Mahatiavatena mahatsiaro hafa-baraka tanteraka marina mafy. Dia tena zao tokoa ve ny farana noho ny sy fitandremana kely monja. Fa naninona foana rano nanaiky ndray petsapetsa tamin'ilay Fabrice ny tamin'ireny raharaha reny. Zao rangako ny fiadanam-beny ka saina fotsitra ny teny ty hafa-baraka tanteraka. Mielipatrana eny amin'ny fiarahamonina angamba zao fa mpamosavy sy mpamonola ilay mpivarotra sy mpamoaka fanafody tao amin'ny farmasia ny anjara. Le Dieu, nanenina mafy tamin'izay vitako rangaha. Nefa ho aiza-tsony mofo efa voaporofo ary efa ny lalàna ny manameloko ty fa hikatra taona maro aty aho. Ny tena loza dia ty olona maty noho ny nataoko. Tena manenjika ny eritreritro ka sady tsy mahate ho velona tsony izany fiainana izany. Mampanongo tena tanteraka. Manahoana ny tsiron'izany makaina ty izany? Mahatsiaro sambatsambatra ery e. Tanana mangatsika be. Iza le ny teny teo? Efa ela mihitsy any no dina tsy fantatra nandritra ny androm-piainako ka natakalo an'izao rendrarendra sy ny tontolon'izao. Dada? Fa dada ve zany e? Efa maty ianao ry dada ka miangavy anao ah. Aza salvanina tsony afa efa mahatsapa-tena ho resy tanteraka. Voakapoka vao manaiky ho resy. Natura Radio. Inoko fa raha mbola nahita lalana nandosirana azy zao ilahy dia mbola lahatra amin'izay ihany no vangiako androany. Dada, ny fona aza raha-tsaina tsony afa efa folaka no maniko ka hanova famindra amin'ny hoaviko sisa. Inay mba izah mbola velinaina nahita ny lahan-dalam-piovana toy izao. Tsy taoko akory izany atao hoe tsiry ny fitiavan-janaka laha tokan'izany hatramin'izay. Nahatra an'izany letsy ny ray ny lana rovana. Bangan'izany ny fahavelomany. Dada moe okizay. Aza mpinatsona ny ratrapoko fa mavesatra ny hirifirany ka mila tsy ho tantoko.
manindrona mahafinenina no lasa ka mila ampitrotra. Voasika tahonamonana ho an'ny ary dady. Tena mifona fa tsy fidiny ho azany fa voafita ka. Ivaiko ka. Zanako ila ka fantatro ny mety ho fahalemeny lahy rehetra. Tsy hanenjidresy akory na tonga vaketo ry narovana fa apitraka ny lahy. Jereo iny anabavy ny lahy iny. Tandremo izy avelan'ny lahy ady rery toy izay efa nataony nandritran'izay narariako izay a. Efa vita ny azakazako. Efa ny amin'ny landray izao ny baolina ka maiza mitondra tena tsara amin'izay. Ena ry dadako tiako a. Raha azoko natao ny sitina anao iverina tety amin'ny tontolo ny velona mba hita amin'ny fiovako tena ataoko izany. Saingy hatraiza moa fa efako ka havitako an'izany. Dada. Okizay. Aza toizana tsy mifefaiko izay toky hipongatra amin'ny vavan'ny lary narovana. Azo omena toky fitaka fa aleo ny ataon'ny lahy no hitako mba handriako am-piadanana mandrakizay. Eny ary. Aleo ny atapoko izay ataoko nanamarina ny fiovako ry dada. Isiko ny heritsaina havitako ny sazoko aty ary aorian'izay dia narovana vaovao no iriariany amin'ny fiarahamonina. Inarovana efa isikam-ponitra narina ny fiainany sy ny anabaviny. Aza manahy ianao fa ataoko izay tsy hampangafirany toeranao amin'iny anabaviko iny. Eny fa na dia tsy ho voasoloko tanteraka azy izany toeranao izany. Izay avo nahita anjara-tsaika kely tamin'izay nataony lahy. Faly aletsy rehefa niova ilahy zanako. Tsy manameloka lahy tamin'ny fanafodiny fandiso ka nahafaty akoa fa haiko fa voafitaka ilahy. Andeha zao io mba hitondra hafatra ho andreo ato tongotrika andreny. Aorin'izay dia andrem-piadanana amin'izay ny fanahiko. Andrem-piadanana satria ny fiovanareo taranako ny tena fara fahasambarako amin'izay tontolo misy ahy. Zay fa mahereza lahy. Dada! Dada! No vesa tena ny ainana. Ny fantatro dia niresaka tamiko le raiko izay tsy nibaraiko fa velony. Tena nafatra sy nananatra tahaka ny efa fanaony izy. Hatramin'izay namelamosiny izany anatra nataony izany foana fa ankehitriny kosa na dia efa tandindro ny asa sisa niresaka tamiko dia tsapako fa mbola tena tia le dadako. Sambatra koa rehefa mandram-piadanana izy ary tsy manameloka tamin'ny lasa ratsiko. Enjehany eritreritra angary mpamosavy sady mpangalabadin'olona dia tsy mety mahita tory a? Fa iza koa izany. Ino moa izay fahalalana a? Tonga fotsiny ahy isotra fa tafita ny afatra. Tratra ny tanjonareo. Efa voasimbasimbanareo ny haiko sy ny fiainan-janako. Fa dadany taonsy avy izany miresaka amiko izany e. Mandeha any ianao mandeha fa matahotra ka. Efa maty ianao dia mandriam-piadanana any. Fa mbola anana zoko angano mandroaka a? Tsy anana fotoana firitafana aminao tsony aho ka mahaiza mankafy ny miresaka amiko alohany io e. Tsy dia hiresaka aminao fa ny ady-tsaiko ato aza efa mila nafitra. Fa tsy nisy savotry ny adi-tsaina tamin'ny nataonareo? Sady dinonao fa namono olona ianao? Tsy vita izay fa nitokatrano-janako koa ny potehanao tsy nanananao antra no fitiava-kelinao. Tsy tena an'izany ho aza fa mandehana ianao mandehana. Eny are, andeha saingy. Mangatsika be izany mikasika izany. Matahotra neny. Hametrahako ny dia-tanako kely ianao rehefa androaka ihany. Izany no marika tsy ho fatikosehana mandritra ny andro havelomanao fa ratsy ny dia kely. Fady mamono olona na amiraitsika ombakomba mpamono olona. Mangatsika tanana Fa angamba mbola mahita tory ihany ravinanto tsy mionona amin'izay an-tanana. Fioan'iza koa izany ohatry ny fio mampatahotra be izany.
Tsy ilaina loatra le tsy mamantatra hoe iza. Efa vitako. Ary afaka mifoky tamin'izay nanaovanareo hafa ato amin'ny lano amarana azy. Fi zany e? Aza mba mifampiorooro kely raha sefo fa ny mahazo anay ato a rehefa gravy a. Raha sefo anka miteniteny foana. Ny teniko amin'lahy dia tsotra sady fohy. Tandremikely raha mivoaka velona te-aponjy ialahy ny manelikely fianan-janako. Dia efa mampitandrina ny lahy zay. Raha ho tafavoaka velona moa zany. Zao sady aza dia efa tsy tamana. Fa izy zany e? Dada ve zany? Aza mitadadady eo le tsy fa marikoriko e. Tsy misy dadalahy zany eto fa akombony ny vafa. Karanga marina. Tena aza mpinatrotraka tsony ziogy efa entinay fa mijaly zay e. Mijaly lahy. Fa ny zanako sambatra be tamin'ny nanana lozany lady zoloam-bavy sady mpamosavy iny. Tsy nisaromany lahy ny fahalemeny fa vao mainka nararotony lahy ka zarany lahy izy tsy nentina zaza dia hitsaka tsahala tsy nanany lahy ena maso akory. Mifona rangahy. Aza mpitahorina tsony avy efa mihoatra ny ampiaza ny sazy faiko aty. Ndana mandra-piadalana any e. Ay androka akoho. Tandremoara misy adiny reo afatr'ireo fa hita raharaha amiko lahy. Kay ary izany manan-kenda zany mangatsika be. Oka fa sepotra. Mandrosoa le tsy alana ny rovana. Inandray ary ty mitomany ty e. Mba fahatserovana sendraserana fotsiny ny apavy a. Efa vita zay ny sazany lahy dia miseho tena lehilahy endry amin'izay. Ao fa nampelahy arina haingana amin'ny fiainana e. Resahako le patronko fa misy posta malalaka tokony ho mety amin'ny lahy mihitsy ao. Indrindray ve ny sahirana ny amiko? Zany efa izao mila mezaka amin'ny sahirana amindrify efa izay ny afatry dada. Dada? Fa dada hoana? Aleo zany ho any e. Fa hono a? Natura Radio. Fa naninona ny tsy teny amin'ny tranontsika no mipetraka fa nanofa taty indray? Tsy vitako ilay tsy ilay mipetraka rery aho a. Dia naleoko nampanofaina. Ty raha teo mba akaiky ny toeram-piasako dia milamina be aho. Tsy nitohizany narovana fa novainaingana ilay resaka dada teo. Mety mbola tsy ao tsara koa angamba ny sainy dia milaza teny tsy ambina fahatany fotsiny ny vavany. Ny lalao aina tantara nosoratany natiorako FT